Tokolasy topoavy dia miarabana ao an-trany manaraka ity fandarina izany malaza ity. Androany isika dia nanokana fotoana mihitsy hiresahana ny Madagasikara Amperinasa Plus. Izany moa dia programa entin'ny kandida Marc Ravalomanana ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Ny MAP Plus dia fitohizan'ny asa izay efa natomboky ny filoha Marc Ravalomanana fony izy nitondra tamin'ny alalan'ny Madagasikara Amperinasa voalohany sy Madagasikara Amperinasa faharoa, ary efa nahitana fahombiazana izany tamin'ny fampandrosoana ny firenena. Sapahitana ihany koa ho an'ireo rehetra izay niaina tamin'izany fotoana izany, na ho an'ireo vahoaka tsotra, na ho an'ireo mpiasa madinika sy mpiasa teny amin'ny sehatry ny orinasa-panjakana, na teny amin'ireo asa izay namelon-tena izany. Nahita-pahombiazana ihany koa amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ara-toe-karena ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Koa napetratsika izany ty fotoana androany ity mba ahafahana mitondra ny amin'ny hoe aiza, inona ary ahoana indray ny fiaingan'izany Madagasikara Amperinasa nahita-pahombiazana tamin'ny andron'Andriamatoa Marc Ravalomanana izany ary hoentina amin'izao fotoana izao. Tsara manko ny manamarika amintsika fa ny filoham-pirenena izay mitondra fanjakana dia manana ny programa an'asa amin'ny alalan'ireo viana izay niraisina teny anivon'ireo fakakevitra samihafa teny amin'ny fiarahamonina izay nilalovan'ny tany. Tsy hitanisitsika ny amin'ny repoblika voalohany, faharoa, fahatelo, fa ny raisitsika dia ny repoblika fahatelo tapany faharoa nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'izany Madagasikara Amperinasa izany. Nahata-pahombiazana ho isika izany Madagasikara Amperinasa izany satria raha raisina tokoa ny amin'ireo tarehimarika na ireo antotanisa izay navoaka nandritra ny fotoam-pitantanana ny filoha Marc Ravalomanana, raha tsy hitanisa afa-tsy telo fotsiny isika izay mipaka amin'ny fiarahamonina ankapobeny, dia azo lazaina fa nodivetiny ranona tsakaina izay novolavolaina tao anatin'ny Madagasikara Amperinasa voalohany sy faharoa izany. Satria ho an'ny zaza malagasy niditra an-tsekoly fotsiny dia fantatra fa nanodidina ny 20 isan-jato tsy latsaka ny tahan'ny fidirana an-tsekoly teto Madagasikara, raha toa moa ka 70 isan-jato mahery izy ankehitriny. Izany hoe nilatsaka be zany ny tahan'ny zaza malagasy niditra an-tsekoly. Ho an'ny politika ny fampianarana sy ny fanabeazana dia nisy la éducation pour tous na fanabeazana ho an'ny rehetra, ary napetraka tamin'izany ihany koa ny hoe ny fitsinjovana ny zaza malagasy mianatra, ka tsy tanjona fotsiny ny hoe hianatra any an-tsekoly fa tanjona dia ahay ary avita ny fianarana amin'ireo dingam-pampianarana rehetrarehetra izay nivolavolain'ny fanjakana tamin'izany andro izany. Ka nampiarahana tamin'izany programa an'asa lehibe fotoana tao anatin'ny MAP izany ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana dia ny fahaizana mitsinjo ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ny ray aman-dren'ny mpianatra, dia nahazo ny vokatra tsara tamin'ny alalan'ny hoe tany fidirana an-tsekoly 20 isan-jato tsy latsaka tamin'izany andro nitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana izany. Tao ihany koa ny hoe tratra ny arika-rena manodidina ny 7 isan-jato ary raha nitohizana ara ka tsisy ny fanonganam-panjakana dia efa nihoatra lavitra ny 10 isan-jato taux de croissance à 2 chiffres hoy ny fitenena mpahay-toe-karena azy no azon'ny Madagasikara. Ny tahan'ny arika-rena manko dia mamaritra ny aminy hoe tsara ny raharaha ara-toe-karena ny firenena iray. Ao anatin'izany ny famokarana, ao anatin'izany ny fampananana asa, ao anatin'izany ny vidim-piainana izay voafehy, ao anatin'izany ny foto-drafitr'asa, ao anatin'izany ihany koa ny fivezivezen'ny vola eto an-toerana na mihoatra ny vola vahiny, ao anatin'izany ny fahaizana mifehy, ny fanondranana sy ny fanafarana entana ary ny fivezivezen'ny tsenam-bola samihafa eto Madagasikara amin'ny alalan'ny vola vahiny. Ary fahatelo, hitondrantsika ohatra ny amin'ny hoe azo tsapahitanana ny vokatra izay navoaka an'izany MAP tamin'ny fitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana taloha amin'ny 2022 izany, dia ny fananana foto-drafitr'asa matanjaka teto Madagasikara. Raha lalana ny raisitsika dia nanodidina ny 207 kilometatra no lalana vita tamin'izany, ary tany amin'ireo sehatra izay tena nisy an'ireo lalany ratsy sy ireo point noir, ka nahafahan'ireo tatsa nivezivezy namoaka ny vokany no tena niopanina ny fanamboaran-dalana tamin'izany fotoana andro izany. Ny fomba fanoherina tamin'ny fotoan'andro aza moa dia sarosarotra mihitsy no nanenjika ny filoha Marc Ravalomanana, satria ny fototra kokoa tamin'ny fitsinjovana ireo tatsa any ambanivohitra ny filoha Marc Ravalomanana, ka ny lalana no sokafany aingana mba ahafahana mamoaka vokatra ary mba ahafahana ihany koa miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, satria raha sarotra ny lalana dia sarotra ihany koa no tonga any amina commune na fokontany iray. Dia nalaza tamin'izany ny hoe ny lalana tsy fihinana,
Saingy teorena moa ny rehetra vao mahatsapa ny amin'ny hoe tombontsoa lehibe izany lalana izany. Zay anisany fototra ny foto-drafitrasa zay nampiodina ny toe-karena tamin'izany fotoana androany. Lalan-drà hoy ny rehetra ny tontolo ara-toe-karena. Ireo telo ireo ihany no entintsika ao anatin'izay ohatra ny mapy zay efa nahita-pahombiazana izany. Ka ankehitriny de miverina indray zany lay mapy plus na hoe fitohizan'ilay Madagasikara perinasa teo aloha zay efa nahita-pahombiazana araka ny nambarantsika tamin'ny andron'Andriamatoa Marc Ravalomanana, ka mbola hoentiny ao anatiny ity fifidianana filoham-pirenena 2024 ity. Ka misy arak'izany ny asa maika sy asa mitohy zay nambara mazava ao anatin'ity programa mapy ity. Fa anisany nahafinaritra de hoe misy ny 100 andro maika ho an'ny filoha Marc Ravalomanana, dia ny 100 andro ho an'ny sakafo, ny 100 andro ho an'ny angovo ary ny 100 andro ho an'ny asa eto Madagasikara. Voatsinjo anatin'izany ny amin'ny hoe inona ny tena filana fototry ny vahoaka malagasy aloha ao anatin'ny 100 andro raha tahiny ka mahazo ny fitokisan'ny vahoaka malagasy any fitantanana firenena Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zay amin'ny ankapobeny tsara ho fantatra fa manomboka isika hiresaka izany Madagasikara perinasa izany, ka rehefa miresaka izany tsika de ao anatin'izany reto lohahevitra telo zay resahantsika reto. Voalohany ao anatin'izany de ny amin'ny ho lasa firenena miroborobo Madagasikara. Faharoa de ny amin'ny hoe hanana toe-karena misondrotra haingana i Madagasikara. Ary fahatelo dia hanana fahombiazana amin'ny fifananana eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena. Ity farany ity no iraisintsika satria amin'izao fotoana izao dia saika menamenatra, saika tsisa miseho eo amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara. Ny antony dia tsy mahomby avokoa ny politika ara-toe-karena eto ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ohatra raisina amin'izany ny tontolon'ny lavany zay tena very tanteraka ny toeran'ny Madagasikara ankehitriny. Potika ny tontolon'ny lavany sy ny fandraran'ny lavany tsy ho amin'ny sehatra nasionaly ihany fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary raha toka i Madagasikara no nanondrana tamin'ireo voly fanondrana marobe, indrindrandrindra ihany koa ireo voly fototra fanondrana zay nampidi-bola be ho an'ny Madagasikara, dia manafatra i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy manana sehatra ilalaovana intsony eo amin'ny resaka toe-karena iraisam-pirenena i Madagasikara. Ka na iantso ireo mpandraraha vahiny ho tonga eto Madagasikara hampiasa ny volana, na mieritreritra hanangana indostria vaventy samihafa zay ahafahana mamokatra orinasa eto Madagasikara, na iantso mpizahatany ho tonga eto Madagasikara, dia sarotra ho an'ny malagasy izany noho ny tsy fahafahany miatrika ny tsena iraisam-pirenena anton-javatra marobe no mahatonga izany. Ka io farany io no iangatsika ny amin'ny hoe manome fanantenana ho an'ny mpandrara ary manome fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy mba hamokatra tsaratsara kokoa ary hiditra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tsena izay vokarin'ny malagasy. Tsy ho nofinofitsony ny iverenana ny AGOA, ny MCA sy ireo sehatra izay nampalaza Madagasikara tamin'ny fotoan'andro ka anisan'ny namira-piratany ary nahavoasoratra azy tao anatin'ilay tarehimarika ny doing business fa azo ampiasaim-bola tsara i Madagasikara talohan'ny taona 2024. Ny tontolo toe-karena zay hisondrotra de mba hanofinofisana ny amin'ny hoe maninona moa raha mba hilahatra amin'ireo firenena vaventy sy matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao tokoa i Madagasikara, satria ananany ny otrikaina, ananany ihany koa ny fomba fanodinana voalohany amin'ireo tadiavin'ny tsena iraisam-pirenena. Na ino na inona resahana, ary ananany ihany koa ny olona zay hanodina ny asa sy hanao ny fampandrosoana. Capital humain dia napetraka ny filoha Marc Ravalomanana ho zava-dehibe ao anatin'izany Madagasikara perinasa izany. Mbola ho avy fotoana hiresahantsika izany capital humain izany, na hoe ny fototry ny fampandrosoana de miainga avy amin'ny olona, ka ny fanomezan-danja ho zava-dehibe ny olona no tena anisany nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana ao anatin'ity Madagasikara perinasa plus ity ihany koa. Tahaka ny any Chine, tahaka ny any Inde, tahaka ny any Brésil, tahaka ny any amin'ireo firenena izay be olona indrindra eto ambonin'ny tany, dia ny olona ny azy no motera voalohany zay mikarakara ny fampandrosoana. Ary farany dia niresahantsika teo ny amin'ny hoe ho firenena miroborobo tokoa i Madagasikara. Ny atao manko hoe miroborobo dia manana vahoaka izay miasa ara-dalàna ary manana vahoaka ihany koa izay mahatoky ny mpitondra fanjakana ary manana vahoaka mandry fahalemana ary hitondra
fandrosoana haingana amin'ireo tontolo rehetrarehetra na ara-toekarena na ara-tsosialy na ara-kolontsaina sy ny sisa sy ny sisa. Hoentintsika amin'ny fandarina manaraka ny toy an'ity Madagasikara am-perinasa plus ity na MAP plus, ary ho resahantsika eo anatin'izany ny tontolon'ny fampianarana izay efa natsiditsika teo. Ho resahantsika eo anatin'izany ny tontolon'ny fahasalamana satria mila vahoaka salama no mamokatra. Ho resahantsika eo anatin'izany ny tontolon'ny famokarana izay tena anisan'ny vaindondra raha ny Filomarika Ravalomanana ny hitsinjo ny tantsaha malagasy ary ny ametraka famokarana mahomby mipaka isam-batan'olona. Ary ho resahantsika ihany koa ny foto-drafitrasa, ny angovo sy ny sisa sy ny sisa. Na izany na tsy izany dia efa nisy ny fidininy fotona nataon'ny Filomarika Ravalomanana ny resahana izany MAP plus izany, natany talatany Volonondry, natany Meritsatomsika ary mbola hiandry izany ireo komina sy distrika manaraka ho amin'ny fampahafantarana ity programa n'asa lehibe omena ny voaka malagasy ity, izay hiatrehana fifidianana 2024 ihany koa. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tokola, makatelina tokovavy.